Ny fiainana eto Canada ve mahafinaritra. Ny anomboako azy ve ny lafy tsara sa ny lafy ratsiny. Ny lafy ratsiny tsy dia misy loatra, tsy dia misy betsabetsaka fa lafy ratsiny dia izy mangatsiaka sy izy lavitra ny tanindrazana izay ihany. Fa ankoatran'izay dia be dia be ny zavatra tsara eto a Canada. Ny lafy tsara ny voalohany indrindra dia ny resaka fanabeazana olombanina sy ny fanabeazana an'ireo ankizy. Iny zany zava-dehibe, zavatra hitako hoe tokony ho ampitomboina any Madagascar satria itsika malagasy zany rehefa misy fanovana apetraka na misy zava-baovao dia ny réflexe voalohany dia menomenona dia manohatra izay rafitra apetraka. Zay zany hitako hoe zavatra lehibe tokony apetraka. Dia indrindrindrindra eo amin'ny lafy fanabeazana lafy tsara ny eto Canada dia resaka fianarana zany ny anatra kely teto, fa dia tena hitako hoe détaillé be ny fianarana rehetra atao eto. Zany hoe ianao eto tsisy hoe mianatranatra fa tena mianatra, ary tsy afaka manoatra ny any Madagascar hoe za te hiasa ohatra hoe anamboatra pneu dia vide compresseur dia manakarama-boay kely anankiroa dia manao pneu, fa mila manaraka ny rafitra rehetra, mila manana ny formation sy ny traikeva rehetra ilaina ianao vao afaka miasa eto Canada. Lafy ratsiny fa sady lafy tsara ihany koa le resaka fahasamihafa ny culture. Tamin'izaho vao tonga teto 7 taona lasa zay tany amin'ny toerana mipetrahako voalohany somary sarotsarotra ihany nefany mivoatra araka ny fotoana ilay satria 3 taona 2 taona taty aoriana dia efa mivoatra tao amin'io tanàna io ihany dia efa mivoatra nandray ny mpiavy zareo. Zany hoe tsara eto Canada, misy lafy ratsiny fa misy lafy tsara ny be dia be ihany koa. Ny lafy tsara ny fiainana eto Canada dia ny filaminana. Zay ny zavatra hitako tonga dia misongadina be, milamina anaty fandriampahalemana. Zay zany fandriampahalemana zany tena hitako zava-dehibe teto. Ny fitovizan-jo amin'ny zavatra rehetrarehetra, na dia mbola tsy olona manana nationalité fa dia manana ny droit rehetrarehetra, manana ny zo rehetrarehetra arovany lalàna. Dia zay zavatra hitako tsara be teto Canada. Ny lafy ratsiny indray eo ny amin'ilay hoe firenena misy mpiavy marobe dia manana kolotsaina samihafa ireo olona ireo. Dia indraindray misy ny fifandonana kolotsaina, tsy midika hoe fifandonana miady akory fa misy zavatra tsy ampoizinao iainanao miaraka amin'ny olona izay mpiavy hafa na ny olona tompon-tany, ny olona izay efa teto nandritsy ny ela be. Dia ianao koa manana ny fiainanao izay efa niainanao tany aloha tany. Dia izay rehefa mifandona dia eo ianao no mahita hoe efa ahoana moa zany dia miezaka tsy hay milaza azy moa misadapta amin'izay zavatra fiainana izay. Ny zavatra mety hoe sarotra koa dia ny eo amin'ny asa, satria ny asa dia samy manana an'ilay hoe qualification, ny olona samy qualifié daholo. Dia miezaka manana ny tompony avy amin'izay valeur nentinao avy any amin'ny firenena ny iainanao ahafahanao mahazo tompontsoa miohatra amin'ny hafa zany. Zay ny zavatra hitako teto a Canada. Ankoatr'izay ny fiainan'ny samy malagasy mety hoe vitsivitsy amin'ny malagasy aty, fa izay efa vitsiana izay ny tokony isian'ny firaisan-kina bebe kokoa eo amin'ny samy malagasy, na samy hafa finoana na samy hafa fiaviana avy any an-tanindrazana, fa iray fiaviana raha samy eto Canada. Dia izay misaotra to. Raha ny fahitako ny fiainana eto Canada zany dia amin'ny raha atao en général zany dia mahafinaritra be. Fa angamba ny anomboako anazy dia hoe inona no mety ho sakana amin'ilay fiainana eto Canada. Raha vao tonga eto aloha ianao zany amin'ny voalohany dia somary sahirakirana ihany amin'ilay intégration indrindrandrindra satria ianao zany vaovao indrindrandrindra fa eo amin'ny sehatry ny asa dia ny olona mangataka foana hoe manana expérience québécoise ve ianao, nianatra teto ve ianao, inona ny background-nao. Zany hoe be da be zany ny zavatra takin'ny société eto. Zay iny zany ny ohatran'ny olana kely amin'ilay immigration satria
tsika raha tany Madagascar dia hoe mahafinaritra be zany Canada zany, tsara be fandraisana, vao tonga any ianao dia mahita asa, afaka miova asa be da be mihitsy ianao. Dia izay zany ohatra ny indro kely, nefa kosa rehefa une fois ianao mahita asa dia mandeha tsara. Zareo zany olona mahafinaritra be, olona misokatra amin'ny rehetrarehetra, tia mandray olona, mandala fihavanana ihany koa izy ohatra antsika malagasy. Ankoatran'izay ny fiainana aty zany dia milamina be, tsy mety hoe mirotoroto ihany ianao fa milamina, sécurité tsara, na mody amin'ny firy alina ianao na mody amin'ny firy alina dia tsisy atahorana mihitsy. Ny transport koa misy, transport en commun, misy koa possibilité be da be zany hoe ahafahanao manao zavatra be da be. Dia aty zany ny fiainana tena hafa mihitsy satria ny olona aty dia tia mihetsiketsika, tia manao sport, tia mifanerasera amin'ny olona. Dia ny anakiray finaritra na aty koa zao zany ny isika malagasy aty Canada zany, communauté malagasy aty Canada aty dia mifandray be da be zany ny activité ahafahantsika ahafahana mifandray amin'ny olona, dia tena mahafinaritra be reny. Ankoatran'izay ny ankizy tena raisin'ny zareo be mihitsy, be da be mihitsy ny zavatra azon'ny ankizy atao aty, afaka mivelatra amin'ny lafiny rehetra. Dia izay zany tena valeur ngeda be hitako hoe aty Canada aty, satria ny ankizy afaka ohatra hoe raha tia sport izy dia afaka manao sport, raha ohatra izy ka tia mozika dia afaka manao mozika. Zany hoe amenan'ilay olona daholo, ilay ankizy daholo zany ny possibilité rehetrarehetra ahafahany mivelatra dia anjaranao ny sisa. Dia izay ngamba hitako hoe zavatra hitako hoe tena misongadina aty Canada aty. Aty zany ny olona tsy teriterena zany fa manana ny safidiny, izay safidinao izay dia ianao no mandray an'izay tandrify ianao. Ny sakana anakiray farany tiako lazaina eto angambany hoe mety manahirana kely dia le amin'ilay choc culturel indrindra dia le resaka drogue sy zava-mahadomelina, satria malalaka be iny aty tsy voateritery ny olona. Dia izay no manahirana kely amin'ny fitezana ny ankizy sy ny tanora, fa raha ohatra ka voafehinao izay dia milamina tsara. Dia izay ngamba ny azoko tenenina misaotra tompoko. Ny anarako dia Filemon Rakoto, mipetraka eto à Montréal, efa elaela ihany no nifindramonina aty avy any Madagascar. Iresaka ny hoe inona amin'ny lafy tsarany sy ny lafy ratsin'ny fiainana aty Canada. Ny lafy tsarany ny aloha araky ny hoe mpifindramonina moa dia mitady an'izay mahasoa zany ho an'ny fianakaviana sy ho an'ny vady aman-janaka koa. Dia izay no hitako hoe zavatra mahasoa aty, satria aty raha hoe resaka hoe fianarana ho an'ny ankizy dia ara-dalàna tsara. Fantatsika ihany moa ny zava-misy any Madagascar, fa izany no tena mahatonga ny olona mananjanaka indrindraindrindra amin'ny fifindramonina, satria ny hoavin'ny ankizy no jerena. Na ho an'ny lehibe koa raha ny hitako hoe zavatra mahasoa aty dia misy ihany ny fahasarotana fitadiavana asa, fa rehefa mahita asa ianao dia tena hoe amin'ilay filazan'ny vazaha hoe au mérite, izany hoe ny ezaka ataonao no azahoanao promotion sy ahitan'ny fiarahamonina anao hoe tsara ny zavatra ataonao dia mahazo promotion sy afaka misonitra amin'izay tian'ilay. Tena hoe ny lanitra mihitsy ny fetra, izay mihitsy no azo tenenana azy. Raha iresaka ilay kosa koa inona no zavatra ratsy aty, ratsy le teny hoe ratsy aloha ngamba tsy hitako izay hoe tena ratsy, fa misy zavatra lafy ny azo tenenina ihany hoe tsy tonga lafatra ny aty Canada akory, tsy tonga lafatra ny eto amin'ny province ny Québec, tsy tonga lafatra ny eto Montréal. Ohatra manome ohatra fotsiny ahako ny toetrandro aloha araky ny raha nahita ohatra tamin'ity taona ty zao ny volana janoary taty dia nisy atsika be natsiravina tena mbola tsy fahita hatramin'izay mihitsy, nidina hatrany amin'ny -40 ny température, tena sarotra be mihitsy ny miaina amin'izany. Kanefa moa ny efa izay no nandehanana taty dia eretany eo ilay izy. Misy hafa koa ohatra indray hoe amin'ny resaka teknôlôjia sy ny
sy ny resaka fandaharana amin'ny télé ny ohatran'izany a reny rehetrarehetra reny dia mety ho influence ho an'ny ankizy na ny lehibe koa araka raha variana amin'izay rendrarendra zay a dia adino ilay zavatra tokony andanana taty dia hoe hitady fiainana tsaratsara koa satria ny rendrarendra no hita betsaka koa satria mety tsy nisy tany Madagascar zany tamin'ny alantsika tany dia variana nahitan'izany taty tsika dia mety ho variana amin'izay fa raha ohatra ka afaka miala amin'izay hoe ajanona any amin'ny toeran-kafa ny rendrarendra fa tena mifantoka amin'ny tena zavatra nandanana taty dia mety hitako mety zay ohatra velona io tsy efa mampolo taona ny maro no eto Canada ary tamana tsara avokoa na ny ray aman-dreny na ny zanaka dia zay ary fa dia miraro soa zay mihaino an'ity fandaharana ity dia miraro soa ihany koa zay olona hifondra monina aty Québec. Faly miarabantsika rehetra izay mpanaraka ny fandarana isay télévision eto Canada sy manerana ny tontolo izao. Ny anarako dia Michel Rakotoarnel, Michel moa ny fiantsoana zany. Vao tamin'ny tapatapaky ny taona 2017 lasa teo izay mianakavy kely no tonga somatsara teto Canada izay miperakely atsimondrano ery amin'ny rive sud moa zany ny alalan'io azy eo amin'ny ville de Longueuil. Ny zavatra azoko zaraina tao anatin'izay atao hoe enim-bolana teo eo zany zay natongavanay ny amin'ny lafy tsara ny zavatra teto, zavatra anankiroa ngeza be angamba no tonga dia hitako azo avotra amin'ny resaka fandriampahalemana. Ny sécurité zany aloha aty raha ny zava-misy ny ainana farany talohan'ny alana tany Madagascar tany Dago dia aty zany amin'ny ankapobeny tena mbola azo lazaina hoe tena mandry fahalemana ny tany milamina ny vahoaka. Misy ihany ny zavatra majinijinika fa amin'ny ankapobeny tena afaka miteny ianao hoe milamina tsy misy atahorana. Ny faharoa eo amin'ny lafiny resaka asa. Ny aty zany ny zavatra hitako manokana raha ny ho anahy manokana ho anay mianakavy manokana betsaka ny asa ary afaka tonga ianao dia misitraka ny asa fa manampy an'izay zavatra izay tsy voatery ilay fahalalana na ilay fianarana ny anaranao no asa ho ataonao aty fa tsy maintsy miomana ara-tsaina ianao ary vonina ihany koa amin'ny ara-batana satria ny asa aty amin'ny ankapobeny raha vao asany amin'ny famokarana dia tena mila asa vatana ary tena miasa aty, tena miasa arabaky teny mihitsy fa tsy miasa asa fa tena miasa. Ary ny fahatelo maranako amin'ny lafy tsarany dia eo amin'ny lafiny ara-tsosialy ny zavatra tena nanaitra be anay tao anatin'izay mbolana izay mitovy daholo ny raha vao manana asa ianao ninona asanao eo amin'ny lafiny fiarahamonina dia mahazo izay zavatra rehetra tokony ananana ianao anany amin'ny banky na aiza tena mitovy ny fitaizana sy hitondrana ny olona eto. Ny lafiny zany tsy teny hoe ratsy fa ny lafiny somary hoe nanavao anay zany tamin'ny voatonga teto mino fa hitovizan'ny reo malagasy mpiray tanindrazana ampelezana teo alohako hoe ho anay aloha zany ny atsika tamin'ity dia raha afaka mitena hoe vita batisan'ny atsika teo tena mafimafy le atsika fa miomana ara-pitafiana sy amin'ny fitaovana dia efa eo daholo ny équipement rehetra mialatsiny amin'ilay teny indramina entina hiatrehana fa izay no mafimafy dia ny anankiray izay mbola tsy hita tany Madagascar izay ny ainanay teto le pluie verglaçante izay tena manao patin ianao eny amin'ny parking ary mimpiry menjera zay zany fiainana aty Canada fa azo iainana tsara fa mila mivonina ara-tsaina ary ho antsika any tanindrazana izay manana tetika asa vina no akaty miomana ara-tsaina fa rehefa tonga aty dia manampy be izay fiomanana ara-tsaina zay ny azo zaraina fa dia makasitraka ny ICT sy ny namana nanasa teto amin'ny plateau. Makasitraka tompo. Dia miarabantsika malagasy rehetra izay mijery ny fahitalavitra ici Canada ary ho an'ny malagasy rehetra koa izay afaka mijery ity fahitalavitra ity any amin'ny toerana rehetra izay misy azy. Voalohany indrindra dia ny fanontaniana izay napetraka amiko moa zany dia hoe manahoana ny fomba fiainana zany hoe adaptation raha tonga teto Canada ny tenako. Voalohany indrindra aloha dia eo amin'ny azo lazaina hoe 20 votaka ozy ny malagasy zay zany natongavako teto ary tao nandritra izay fotoana izay dia ao ny fiainana mivadibadika, atao ny tsara, atao ny mafy, atao ny isan-karazany afatra kely tsotsotra zany ho antsika malagasy izay manan-kevitra no hoe andeha aty ila ravinahitra aty Canada dia izao
tahaka ny fiainana rehetra dia tsy tonga dia hoe paradisa tany zay ma tsy ny mahadiso antsika gasy indraindray hoe tonga dia manantena hoe manantena volana tsy izay le izy fa voalohany indrindra aloha dia rehefa tonga ianao a ny asa aloha zany dia hoe misy daholy fa zany hoe mila ianao zany hoe afaka manatanteraka izay asa hitanao aloha mandra-pahitan'izay ao amin'ny tena misy ianao zany hoe domaine misy ianao dia toy izany ny fiainana aty raha eo amin'ny hoe arabola sy ny karazan'indray a dia iny dia tahaka ny fiainany amin'ny tany mandroso rehetra dia mitovy ihany ao no fiainana moramora ao ny sarotsarotra samy manana zany samy manana ny tandrify azy avy ny anankiray koa zany raha eo amin'ny fiainana ara-panahy no resana izay zany tena afatra voalohany indrindra ho antsika malagasy dia misy matsy hoe raha vao miala ny tanindrazana dia hoe tonga any amin'izany any ampitany zany dia adiny ilay fiainam-panahy fa variana amin'ilay rendrarendra n'ilay toerana nefa voalohany indrindra zavatra voalohany tokony ho fantatritsika dia ny fiainam-panahintsika dia tsy azo atao ambany-javatra fa iny ny voalohany indrindra raha vao mandeha ianao satria iny ny tena hoe aronao ny fiainanao izay rehetra misy anao fa ny sisa rehetra dia ambinambiny fotsiny ihany koa hafatra zany ho antsika rehetra izay manan-kevitra ny ino aty eniko matsy hoe misy tolotr'asa zany nalefa any Madagascar ka angamba ataoko fa maro ny mahita an'izay dia ny afatra zany dia izay hoe rehefa tonga aty zany dia fiainam-panahinao azo atao ambany-javatra ary koa rehefa tonga aty zany dia mila hoe misadapta mialatsiny amin'ilay fiteny ihany hoe mila satria zany aty dia tena hoe mangatsika tokoa rehefa hivera ka milanao zany hoe afaka miaritra izay rehetra miseho ao na ny mafy na ny mora na ny saratra zany dia mila atsika hiaritra an'izay dia misaotra indrindra tompoko dia mijery finaritra tompoko lahy mijery finaritra tompoko vavy vololona rasolofison ary efa 10 taona eo zay no tonga teto a Québec zany tena nafinaritra ny nandraisan'ny olona teto anay ary ny intégration dia tsy dia tena nanahirana ary afaka tantaraiko zavatra anankiray nareo tamin'izay vao tonga teo amin'ny frontière dia isaky miteny dia miteny foana ilay olona bienvenue 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 dia gaga izay hoe ary ahoana ary zany mbola tsy tafiditra ao Canada akory tsika dia efa bienvenue bienvenue ay nidika an'ity bienvenue ity aminy merci dia hoe de rien dia faly ery izay mianakavy hoe ay tena ahoana koa ty olona reto kanadianina reto tena misokatra be sady mandray be dia ny qualité de vie eto koa ny fomba fiainana eto koa hitako hoe mahafinaritra azo atao telefônina daholo ny zavatra tsy dia visaka loatra ianao miasa dia mody dia mahafinaritra ny tsy dia misy rotoroto loatra aloha raha ny aminay ny zavatra possibilité ohatra hoe eo amin'ny resaka activité na ny ankizy dia hitako hoe tena be dia be mihitsy mihoatra amin'ny tany hafa zany izay nalehako ny indrokely fotsiny dia izao rehefa mitady asa ohatra dia tsy mireconnaître zareo le diplômanao fa hoe tsy maintsy manao expérience canadienne dia ohatrany hoe tsisy dikany zany le fianarana be dia be nataonao fa mitakatra zareo hoe na dia un mois dia hoe mipetraka zany amin'ny CV hoe expérience canadienne fa akoatr'izay aloha dia misaotra an'Andriamanitra fa mipetraka eto Canada fa na dia zany ara tsy adiniko mihitsy fa mbola malagasy ary mamy ny taniko sy ny teniko misaotra antsika tompoko Afake
I'm